mbola ampifaliana lehibe iray no anaterako ny arahaba ho atsika tsiraray avy izay manaraka izao fandarana izao amin'ity androany ity. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika satria mbola nataon'Andriamanitra ny fankahita indray ary nataon'Andriamanitra ihany koa mbola hifampahery hifampivavaka indray amin'izao fotoana izao. Koa ety aloha dia manasa antsika rehetra na aiza ainonao sy ahitanao ity fandarana ity de hoy aminao androany hoe aoka tena anaraka hatramin'ny farany ary azo raisinao tahaka ny zavatra sendrasendra na hoe sendra mba namelona tele anao de hitanao izy ity fa tena inoko fa avy amin'Andriamanitra manokana izao fandarana izao ary avy amin'Andriamanitra nahitanao ty afatra ity mba hitahin'Andriamanitra anao amin'izao faraparany taona 2020 izao. Ka ny voninahitra rehetra ny tera sy ny aja de ho atolotra ao an'Andriamanitra raha izanaka sy fanahy masina ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika. Ataotsika hivavaka vetrany ametraka ity fotoana ity eo ampelatanana izy tompo. Ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindro misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy. Menao fotoana izahay afanay mbola mianatra ny teninao ary hifampivavaka indray androany. Koa apetraka isahady eo ampelantananao ry Jesosy tompo ny fotoana rehetra izay atao eto mba ny fanahy masina tokoa anie no hiasa, fanahy masina ny anositra ny fotoana, fanahy masina no hiaraka aminay ary ampiteny mivavany mpanompony. Hiasa ao anatin'ny tenina koa ny herin'Andriamanitra ka androany raha misy olona ny antrano any marary dia hositranina izy amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ao anatin'ny olana sy ny fahaverezan-kevitra dia Andriamanitra ny hamonjy sy hanafaka azy. Jesosy Kristy tompo apetrako sady eo tananao ty fotoana ity ho ataonay so tanteranay ny anaranao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo mpiaino rehetra izay nataon'Andriamanitra afaka manana tombontso manokana anaraka izao fotoana izao de engany Andriamanitra hiasa ao aminy ianao. Mifanahy masina de efa anavatsavany anatin'ny foa mampanany ny olona any ary hiasa mahery amin'ny fomagaga sy takatry ny saina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Misaotra Andriamanitra. Amen. Andehantsika tonga de hijery ny tenin'Andriamanitra arak'izay teny voasoratra ao amin'ny bokiny mpitoroteny toko 17 ao amin'ny andininy 9. Mpitoroteny toko 17 andininy 9 no tenin'Andriamanitra andeha ovakitsika akatsika fampianarana sy akatsika famparesana fa mifanahy masina anio izany. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenin'Andriamanitra. Tsara ny hafarany raharaha noho ny andohany, tsara ny maharim-po noho ny alaki-tezitra. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza leo amin'ny tapany voalohany manao hoe tsara ozy no hiafarany raharaha noho ny miandohany. Isaorana ny tompo Andriamanitra lehibe tokoa ry mpiaino havana. Ny nitahin'Andriamanitra atsika sy nanomezan'Andriamanitra atsika izay 12 volana mahery tamin'ity taona 2020 ity raha ankehitriny de efa madiva hifarana izy satria efa misasaka sady ny volana Desambra. Isaorantsika an'Andriamanitra lehibe mihitsy satria nahoana araka ity tenin'Andriamanitra ity de hoe tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny amaranantsika ny taona ampifaliana lehibe amin'izao fotoana izao. Tena sitrapon'Andriamanitra ihany koa iaho ny hitahin'Andriamanitra anao sy anomezan'Andriamanitra fahasoavana lehibe ho anao amin'ity farany taona 2020 ity. Eny na inona mety zavatra nitranga tamin'ny fiainantsika tamin'izao taona izao, tamin'ny fiandohan'ny taona, tany atenatenan'ny taona tany. Maro tamintsika mety nandalo zavatra sarotra, maro tamintsika mety nandalo ady mafy, maro tamintsika mety maro ny zavatra rava sy ataoko hoe simba teo amin'ny fiainany, na ny fivelomana io, na ny fampiasam-bola io, na resaka fiainam-pitiavana io. Mety maro tamintsika mihitsy no azo lazaina hoe nifanena tamin'ny zavatra mety tsy de nafinahitra anao ohatra tsy nafapo tamin'ity taona 2020 ity. Zao nefa ny mampahery ary havana
Andriamanitra rehefa miteny de tsy maintsy amarinina ary tsy maintsy tanterahany ny teniny ry havana. Ka ho iaho hoe na inona zavatra niseho sy nitranga zany, rehefa niteny Andriamanitra fa ho tsara ny afarandrara noho zay ny andohany, eny fantatr'Andriamanitra zavatra nitranga sy ny andoha, fantatr'Andriamanitra zavatra nitranga sy niseho tena tenantenany. Fa mampahery Andriamanitra ty zao, vonin'Andriamanitra ary tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny amarananao ny taona ampifaliana amty taona 2024 ity. Ary mino ako fa tena vonin'Andriamanitra hitondra tsika tsiraray avy am'izay tanjony izay sy izay programany izay. Vonin'Andriamanitra anao zany amin'ny fiainatsika tsiraray avy, vonin'Andriamanitra natanteraka sy anamarina zany teniny zany. Fa izao kosa nefa nyteneko amitsika izay manaraka ankehitriny arak'izay apetrak'Andriamanitra atao-poko. Na manahoana sy manahoana zavatra niseho nitranga hitanao sy ny ainanao tamty taona ity, de tazomy foana ny famarina ny ten'Andriamanitra. Aoka ianao tena hijoro sy hifikotra am'zany ten'Andriamanitra izany, fa tsy maintsy ho iaho ho ataon'Andriamanitra ho tanteraka hoe ho tsara ny afarany ty taona ity ho tsara ny afarany raraha noho zay ny andohany tany. Fa ny fipetra hoetiko aminao sy ny anentanana atsika kosa ny de ity zao ny fipetra. Tianao ve mba ho marina zany ten'Andriamanitra zany? Tianao ve tena hitranga sy ho marina eo aminao sitrapon'Andriamanitra sy ny tanjony hoe afaka marana ny taona ampifaliana ianao amty taona ity, satria fa zay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra ho atsika tsiraray avy. De zao fipetra voalohany de miantso anao ako, aoka tena anana finonan'Andriamanitra isika, fa mbola ain'Andriamanitra ny manova ny zavatra rehetra na de amin'ny segondra farany aza. Aoka isy finoana goavana ao anatinao ao, na inona zavatra nitranga, na inona zavatra niseho teo amin'ny fiainatsika tamty taona ity, de miantso anao manana finonan'Andriamanitra. Fa ain'Andriamanitra ny manova ny zavatra rehetra ho iaho na de ao anatin'ny segondra farany aza. Afaka ho ataon'Andriamanitra ao tsara ny farany io, afaka ho entin'Andriamanitra ao ny fatsarana ao mbaky io tantara zay tanao hoe takany tsy mahafinatra, takany tena mahaverevitra, takany mahakivy sy mahatorovana. Mbola ain'Andriamanitra tompoko ny anova ny tantara io ho mahafinatra ka ho tsara ny farany. Ohatra anankiray mazava zao ity ao Jaona 2 de ambarany ten'Andriamanitra manomboka any amin'ny 1 ka hatramin'ny 10 tonga tao amin'ny toerana anankiray tao hoe Galily Jesosy tao akana, de nisy fampakaram-bady tao na nisy fiansay, de i Jesosy sy ny mpianatra ao zay nasaina ihany koa tao anatiny ty fotoana na fanasana ity. Ka rehefa tonga ny vanim-potoana ny sakafo ny olona, nomboka nandeha ny korana, nandeha ny fifaliana rehetrarehetra, de niseho tena ampiandohany tena sy vo niandohan'ny fotoana tena, de voalaza ny baiboly fa lany divay ka tamin'ny androny Jiosy matetika ny ranom-boloboka no endrika anankiray entina hitsarana hoe nafinaritra ve le fanasana. Voalohany de hoe ny kaliteany, faharoa ny abetsahany hoe tena nafapo naharitra hatramin'ny farany ve, ary tena le tsara foana ve. Fa tam'ty ndray mitoraka ity de ny fanena tamina olana goavana le mpivady vao, satria vo nanomboka kelikely ny fanasana de lany divay, tsy nisy divay ntsony. Ka i Maria zay renin Jesosy aranofo no nanomboka natakatra sy nalala hoe ity Jesosy tia izay naterako, de efa voalazany ny anjely ny masina zay ateraka ao de teo hoe zanak'Andriamanitra, i mahagaga ozy ny teniny Isaia. Ary resy lahatra mihitsy Maria fa rehefa hoentinao am Jesosy ny olana anankiray, rehefa hoentinao am Jesosy ny ady anankiray, rehefa hoentinao am Jesosy ny zava-manahirana anankiray na manahoana sy manahoana, de tsy maintsy mivadika ho any amin'ny fahatsarana izany zavatra izany. De tsy nisalasala tokoa Maria fa niazakazaka nakao am Jesosy, ny tantara tamin'ny zavatra misy sy ny tranga sy ny olana amseho. Ary teo Maria nanomboka ny teny tam'ireo mpanampy, reo mpandahatra fanasana hoe efa netiko tany am Jesosy tokoa lay zava-manahirana, netiko tany am Jesosy Kristy ny olana rehetrarehetra fa lany tovay atsika. Ary Maria ara de niteny Jesosy lany tovay reto olo reto, manana olany reto olo reto, ahoana no atao?
fa marina nomboka ny teny tamin'ireo mpandahatra ny fanasana. Ataovy izay asainy Jesosy ataonareo. Aza misy adevitra, aza mandaha, fa tonga de tanterao na ataovy na hoe inoy izay asainy atao, fa miankina am'izay finoana zay no anova ny tantara rehetra. Inona tokoa isia zavatra nitranga nanomboka niteny Jesosy ka name baiko manao hoe ry mpandahatra ny fanasana, mandehana ianareo, misy ny vato ao ambaravarana, fanasana tanana araky ny fanao jiosy, satria rehefa isakafo zareo de misasa tanana aloha, ary zay natonga andreo sy ny vato anakenina ireo napetraka teo velan'ny varavarana, napetraka teo atokotany. Fa Jesosy Kristy de naniraka manao hoe mandehana ianareo, tonga de zao fenorano reo sinyreo, efa fenorano siny oetony amin'ny olona rehetra iza zay nasaina ireo. Ry havanao, reto olona zay nasaina nge ka tsy nalala hoe rano mangatsika nge no navadika tovay sotrondro zareo io e, rano mangatsika ne io netiny mpandahatra ny fanasana osotrondro zareo io e. Fa Jesosy tompo de nanomboka name baiko oeto mandehana tovozy aingana de oetony amin'ny olona zay nasaina ity rano zay nomeko anareo. Fa mampahery ry havana de zao rehefa nentina teny am Jesosy, nentina teny am'ireo mpandahatra reo olona nasaina, rehefa tonga teny amin'ny olona rehetrarehetra, nisotry ny olona, nisotry ny olona, nisotry ny olona, nefa rano nisy olona nanomboka nitsangana ka nitenina ndray fitenena natao manao hoe mbola tsy nisy fanambadiana ohatra n'ity natrehatrika anankiray ty, satria araky ny fanaon'ny olona efa imbetsaky tsika nanatrika fanasana, imbetsaky tsika nanatitra fampakaram-bady takity. Fa ny fanaon'ny olona de zao, rehefa misy fanasana de nidivay tsara, zay ny arosony aloha, mazava be zany rehefa misy fanasana, lay tsara aloha ny aroso aloha. Rehefa mihinana maromaro ny olona, mihinana maromaro ny olona, de zay vao ohatrany hoe me miovo, tsy takany tsirony teo aloha tsony, tsy takany teo aloha tsony, fa manomboka kelikely ary nomena, manomboka miteny mihitsy ary le mpandahatra ny fanasana hoe efa tsy de bisy tsony ao, efa kaiky ho tapitra le ao, efa ohatry zao sisany ao, tsy mitovy taky ny qualité le tany aloha tsony. Fa saingy izao kosa tam'ty fampakaram-bady anankiray ty nafinaritra de izao, ozy le olona ny teny manao hoe afy ty fampakaram-bady ray ty, fa nanomboka tany am-boalohany ka tam'y farany de nitahiriny divay tsara ianareo. Zava-nisy nefa de zao ry havana, nisy olana tao, nisy zavatra nitranga tao, fa rehefa Jesosy no ao de ho tsara foana ny fifarandrara, tsy maintsy tsara foana ny fifarana io, fa ny fepetra ho iaho andao tsika anangana ny finoatsika am'izao faraparany taony zao, atsangano velomo ny finoanao, na nisy olana nitranga taka ty fampakaram-bady ty, na nisy ady nandana, nisy zavatra tsy araky zay netreretinao nitranga ve teo amin'ny fiainanao, mbola ainy Jesosy manova ny tantara io, fa andao tsika tena na ametraka lay finoanan'Andriamanitra. Ataovy misy finoanan'Andriamanitra, mila manana finoanan'Andriamanitra tsika, na de nisedra olana goavana tsika tam'ty taony ty, be de be ny ravany asana, isaky nampiasa volanao de potika ny volanao, isaky nao zavatra de ravany ara-bolanao, ndraindray ary voasoloky anao, maty antoka anao, tena betsaka zavatra nampitanondrika, mety na kivy naketraka tam'ty taony ty, fa tazominy ten'Andriamanitra, afaka anao zavatra tsara be Andriamanitra, ho tsara ny fifarana zao taona izao. Fa io fepetra tsy maintsy manana finoanan'Andriamanitra isika, finoanan Jesosy ny heriny izay ny fanafody da fa olana goavana, na tonga ny olona ny aiky fa tsara hatramin'ny farany lay fampakaram-bady tao akana, satria tao Jesosy Kristy nisy eo le fahatsaran'Andriamanitra hatramin'ny farany, no tahin'Andriamanitra le fampakaram-bady tao akana, ary mbola in'Andriamanitra manao an'izany amintsika. Faharoa nefa ny dity ihany koa, miantso atsika rehetrarehetra ako manetana atsika amin'ny anaran'i Jesosy, na andao tsika tena anao zava-dehibe ny fanaovana fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra hatrany. Mahaiza misaotra an'Andriamanitra sy makasitraka an'Andriamanitra foana, ny antony de izao, tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra isika, satria izany ozy ny tenin'Andriamanitra no sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetrarehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Mazava ny tenin'ny Paoly apôstôly Tesalonianina voalohany toko 5 dia eo amin'ny 9:20. Tesalonianina voalohany toko 5
andiny ny fahavalo ambe folo de zao mivaky ny tenin'andriamanitra amin'ny alana sosy misaoran'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy banareo averiko ihany misaora amin'ny zavatra rehetra na hoe misaoran'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy izany hoe na iza olona matsapa izy resy lahatra izy fa tena kristianina olona tena ao amin'ny Jesosy Kristy marina efa nanaiky Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana tena nyteny mihitsy ny vavanao Jesosy io manaiky anao aho ho tompo sy mpamonjy ny fiainako tena nino tao anatin'ny fonao ianao fa Jesosy tompo io efa natsangan'andriamanitra tany maty efa tsy ao anatin'ny fasana tsony efa foana ny fasana ny levenana efa tena nino an'izany ve ianao de ozy ny tenin'andriamanitra misy sitrapon'andriamanitra ho an'ny olona rehetrarehetra amin'ny Kristy Jesosy de tsinona zany fa ny fahaizana misaotra an'andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra aoka itsika rehetrarehetra tena hisaotra sakasitraka an'andriamanitra miantso anao ako misaoran'andriamanitra makasitrahan'andriamanitra ianao no ireo fahasoavana be de be no ireo fahasoavana maro nataon'andriamanitra teo ny fiainanao tamin'ity taona ity mahaiza misaotra an'andriamanitra ihany koa ny amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny fitahin'andriamanitra zay nomeny anao tamin'ity taona 20 sy tany taona lasa tany asa mietreritra anao hoe na de teo ary ny arety na teo zava-nisy teo ny olana maro samihafa teto fireneny zay de natsapa tena nanam-bola niditra ny vola nanakanko anina salama tsara foana tena natanjaka foana nandray zavatra be de be de izao teneko amitsika tsy maintsy misaotra an'andriamanitra ary mankasitraka an'andriamanitra isika satria nahoana ny tsy fahaizatsika misaotra na tsy fahaizatsika mankasitraka an'andriamanitra de namany lasa mieritreritra atsika fa tsika ny navita tena mieritreritra tsika fa lasa itsika mieritreritra fa tsika ny tena naiza azy indrindra kanefa ny ambarako amitsika tandremo somana maivana ny zany atao hoe fahaizana misaotra sy mankasitraka an'andriamanitra izany satria raha manamaivana izany isika de lasa ohatrany hoe hevitra ianao fa no ianao zany natonga anao navita azy nietreritra ianao fa no ianao anko natonga anao ohatrao miavanao ny tsy fahaizantsika misaotra na mankasitraka an'andriamanitra de midika fa taky mavita tena na avinavina izany ny bokyny abolana ka de miteny fa mifiavina vonana de melohana fifalavona melohany faravana izany zany hoe raha vo mevitena ho zavatra ianao na mevitena fa navita azy ianao de malahelo andriamanitra matoa mbola salama ianao matoa mbola nytahina ianao sy ny ankonanao matoa mbola ndray fahasoavana ianao tamin'ity taon'ity tsy noho itsika tompoko fa baiboly de niteny andoka efa tsika ny romanina toko faraiky ambe folo andiny fahaenina amby telopolo de zao voalaza ny tenin'andriamanitra romanina toko faraiky ambe folo ao amin'ny andiny ny fahaenina amby telopolo fa izo no ny aviny zao zavatra rehetra izao izo no miazona azy ary izy koa no antony izy no aneno memboninahitra mandrakizay amen averiko tsara mihitsy tsy tsika tsy zako tsy enao mety moa zany mba mitafy tsara ianao sakafo tsara ianareo nanomboka nanapetrabola tsara ianao manana trano ianao navidy fiara ianao tsy fantatry hoe mety be fiainanao ve de ozy ny tenin'andriamanitra tsy ianao lay izy fa ozy ny teniny izy no aviny zao zavatra rehetrarehetra izy koa no miazony ary izy anko no antony izy no tokony omem-boninahitra mandrakizay zany hoe io andriamanitra lay Jesosy Kristy izy ny aviny zavatra rehetra na ny famonjena le fiainatsika mandrakizay ny an-danitra izany na zavatra rehetrarehetra satria Paoly apôstoly de tena efa nataon'andriamanitra ho lohany lay Jesosy Kristy to mpanapaka zavatra rehetra ao aminy no arina zavatra rehetra izy no miazona an'io ary izy no miazona ka omeny azay tena tiany omena azy izy anko no antony zao zavatra rehetrarehetra izao izy no miazona azy ary izy anko ry havana tenenko amitsika izy no antony noho izany rindrany tandreny sao de miavinavikevitra fa Jesosy Kristy mila isaorana sy akasitrahana isan'andro isan'andro andotsika tena hisaotra an'andriamanitra mahaiza mankasitraka mahaiza misaotra an'andriamanitra ianao ny am'ireo fahasoavana maro amin'ny karazany zay nataon'andriamanitra aminao tamin'ity taona 20
sy 4 efa madiva ifarany ity tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra isika manarakaraka izay nefa ny ty zao mety ozy ianao hoe be deabe zavatra nampalahelo ahy be deabe zavatra fanohatra tam'izay natenaiko be deabe zavatra tsarakarak'izay neritreretiko tam'ty taona ty nitranga tamin'ny fiainako eny mbola miantso anao foana nefany akasitraka an'Andriamanitra ihany ko ary isotra azy na de toka mbola ao anatin'ny olana sy ny ady ary ianao mbola ao anatin'ny zava-manahirana ao anatin'ny ady sato mety ozy ny zary ty mbola kikisany aretina to mbo fandrina mbola tena kisany aretina ty amin'ny hôpitaly zary ty mbola divitry ny trosy mbola divitry ny olana saribahana tena rava ny fiainako tanyty taona ty rava ny asa rava ny varotra rava fampiasam-bola be de be ny zavatra rava tamin'ny fiainana de ozy ianao fe tsy hisotra an'Andriamanitra ve raha tiana ho tsara fifarana andao hisotra an'Andriamanitra foana satria zay le tenin'Andriamanitra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ao am' Jesosy Kristy maiza misaotra an'Andriamanitra tsy rehefa nge ny tantarany Joby vakitsika ny Joba toko faraika Joba toko fa toko voalohany 9:20 de zao voalazany tenin'Andriamanitra Joba toko voalohany 9:20 de ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy any tenin'Andriamanitra izany sady nanao hoe nitanjaka ny vahako tany ankibony neny ary nitanjaka ny verenako any Jehova ny nanome ary Jehova ny nanaisotra isaorana ny naran'i Jehova ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'i Joba de maro amin'ny fiainan'ny kristianina ny malala ary mahafantatra an'izany tantara izany fa ny akatsika lesona araka zavatra ampitondrain'Andriamanitra androany de hoe ny fahaizana misaotra an'Andriamanitra na de zavatra mety fanohatra tam'izay neritreretina fanohatra tam'izay natenenao azy nitranga sy hitanao i Joba de ambarany tenin'Andriamanitra fa nisy fotoana nandalo fizantoetra nandalo famolavolana mafy ary nisy tafika nataony Satana mihitsy tao aminy ka maty ny zanany rehefa maty ny zanany de may daholy ary levina ny fananany biby fiompony ary mbola nisy aretina ihany koa hatrany ampaladika hatrany atapindozy voalaza tenin'Andriamanitra na namana rehetrarehetra nanilikilika satria izay mihitsy ny zavatra mihitsy rehefa ny fotoana ataoko hoe mety ny fiainana milamina ny fiainana mety ny zavatra ataonao tonga daholy ihany olona rehefa vanim-potoana indraindray ohatrany hoe rehefa mandalo adina ary fasiarana andalo olana ianao tsy hitany olona tsy fantatry ny olona ianao indraindray ary misy teny malagasy ny omby mahity koa tsy le lafiny namany ve sa misy manao avana rehefa misy patsy fa de ohatrany mihitsy ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'i Joba nomboka nanilikiliky azy daholo ny olona ohatrany tsy nalalana azy daholo ny olona satria efa lasa tafalatsaka ao anatin'ny fahasairanana izy tafalatsaka ao anatin'ny faharavana izy tafalatsaka ao anatin'ny aolana izy be de be ny zavatra tsy nafinaritra nitranga tao amin'ny fiainana fa ity lehilahy ty de ambara amin'ny baiboly fa mbola nisaotra an'Andriamanitra foana izy tsy mba nametsiny an'Andriamanitra tsy mba nimonimolina tenetren'Andriamanitra fa zao voalazany tenin'Andriamanitra hoe de Joba de ary nisaotra an'Andriamanitra foana na nakasitraka an'Andriamanitra foana ary zay mihitsy ny teny manao hoe isaorana ny anaran'i Jehova nisaorana an'Andriamanitra nivoaka teo amin'ny vavany na isaotra an'Andriamanitra izy ary raha mijery ny tantarany ity lehilahy ty tsika ao amin'ny Joba 2:20 any 9:20 de io zay ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra ozy ny tany afaran'i Joba mihoatra noho ny tany amboalohany no tahin'Andriamanitra be ny afaran'i Joba noho ny taty am-pendohany jerevinareo fany rava ny fananany maty ny zanany fiainaretina izy na ilikiliky ny olona raha ho an'ny sasany zany de tsy mampisaotra tsony zany ahoana nisaorana an'Andriamanitra fa le fahaizan'i Joba nisaotra an'Andriamanitra de nitondra fananganana mahafinaritra ho an'ny fifarany nitondra tantara niantso fifarana mahafinaritra indrindra ilay fahaizan'i Joba nisaotra an'Andriamanitra izay indrindra nitenenako anetanako atsika hoe mety nandalo zavatra tsy nafinaritra ve enao mety nandalo zavatra tena nampahoritry nampitomany ary nampitanondrika ve enao tam'ty taona ty mety ozy anao tam'ty taona ty pastera tena nivarim-pananana izay menakava tena rava ny fiainanay potika amin'ny fivelomanay fa tena miteny amintsika ako amin'ny anaran'i Jesosy any raha nataon'Andriamanitra tamin'i Joba zany afaka ataon'Andriamanitra aminao ho tahina ny afarany tena tahin'Andriamanitra be tao anatin'ny fotoana tsy napoziny fiainan'i Joba nefany ny sekreny de ny sainaiza ny saotra an'Andriamanitra naizany nakasitraka an'Andriamanitra ka hoy hoe fotoana zao isaorana an'Andriamanitra fa raha amaraparanako azy de ty any koa
itsika rehetra zay natsapa fa notain'andriamanitra sy nambian'andriamanitra naneon'andriamanitra fahasoavana sy fanambinana tamin'ny alalany zao fandaharana entinay eto amin'ny matv zao miantso anao zay anatanteraka le ten'andriamanitra eny amin'ny salamo fa 1:112 any manao hoe inona no avaliko an Jehova no soa rehetra nataon'andriamanitra tamiko nanao zavatra be dia be tao fiainanao andriamanitra maro ny soa nataon'andriamanitra ny fahasalamana o venao fa fotsiny fangeza be io ianao vady amanjanaka ao salama tahina ambinina ianareo tsy kely zany fa goavana be mihitsy dia miantso atsika rehetra manova tahaka ny Davida inona no avalina ao an'andriamanitra no soa rehetrarehetra nataon'andriamanitra 17 izy dia miteny manao hoe ndia anatitra fanaty-pisaorana ho an'andriamanitra aho amin'ny Alahady 20 volana Desambra izao dia misy fotoana ngeza be ho atsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandaharana na olona fa mpanatrika fitombavaka ao fiangonana RHEFI Androndrakely ianao na mbola tsy mpanatrika fitombavaka ao ianao amin'ity ray mitoraka ity dia manasa anao zay satria Jesosy Kristy dia tokana any antsika le Andriamanitra ray dia tokana any antsika fanamasina dia tokana any antsika andaontsika hiaraka iompona hitondra fanaty-pisaorana eo an'Andriamanitra no soa rehetrarehetra efa nisaotra tamin'ny alalan'ny vava isika fa ndombola hitondra fanaty-pisaorana Alahady 20 volana Desambra manomboka amin'ny enina maraina amin'ny 20 ora amin'ny 10 amin'ny 12 amin'ny 2 ora dia isy fotoana goavana natokana mihitsy io isaorana an'Andriamanitra ary anaterantsika fanaty-pisaorana no soa rehetrarehetra zay nataon'Andriamanitra tamintsika fa izany dia mahafaly an'Andriamanitra izany ary mahatonga an'Andriamanitra ihany koa mbola hita sy anisy oatsika ka manentana anareo zahay fa nanino ny Davida ny natsapa hoe tena tsy maintsy mitondra fanaty-pisaorana satria natsapa io lehilahy io hoe zako ande tsy ohatrao tsy tonga mpanjaka za nge tsy nanankareny ary tsy nandresy tamin'ny ady raha tsy Andriamanitra nanisy soa raha tsy Andriamanitra ny tamin'ny fiainana ary mbola tany am-piandohany tantaran'ny Davida dia fa nyteny Andriamanitra manao hoe nahita lehilahy araky mifoko ahako anao sitrapon'Andriamanitra fahaizana misaotra ary mbola sitrapon'Andriamanitra no fahaizana mitondra fanaty-pisaorana koa na izy ianao andaotsika tompoko aza miavinavikevitra anao ka hiteny manao hoe zany na nitady volam-pena zany anyary tena pena za ohatrao fa araka le tenin'Andriamanitra nytenen'ny Paoly amin'ny Romanina Andriamanitra no antony izy no miazo anazy izy ihany koa ny aviany zavatra rehetra izy ny tokony miamboninahitra mandrakizay andaotsika ary amin'io Alahady io iaraka hidodododo iaraka hiazakazaka atovy zay fomba rehetra andao hitona fanaty-pisaorana fa faly Andriamanitra ary tsy maintsy ho tsara ny farantytaona 20 ity filazana faharoany koa dia somary amafisiko kely moa zany ny ora amin'ny fandarantsika eto amin'ny matv ny ora fandehanany fotoanatsika isaky ny Alakamisy dia manomboka amin'ny 10 ora sy 7 maraina io amin'ny 10 ora sy 7 maraina fa ny famerenana kosa zany dia natao isaky ny Alahady averiko tsara isaky ny Alahady manomboka amin'ny 9 ora sasany maraina zany hoe Alakamisy amin'ny 10 ora sy 7 maraina fa ny Alahady amin'ny 9 ora sasany maraina manarakaraka misy filazana etiko anareo hoe isaky ny Alakamisy Talata dia misy fotoam-bavaka ngezabe ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely akoatran'ireo Alahady reo amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora tolakandro fotoam-panafahana io ho an'ny olona tena matsapa famatorana ozina asana fanaratsy tena manofo ratsy amin'ny alina tena mampijaly anao mihitsy tongava fa izy toriteny fampianaranao aveo izy vavaka ngezabe ho ataonay aminao mba andraisinao fanafahana izany ary manasa atsika rehetra inko moa satria izao fandarana zao dia mbola afaka hitanao jereo amin'ny page Facebook ny RHEFI Androndrakely sy ao amin'ny YouTube fa mandeha ao ny famerenana zao afatra rehetrarehetra sy vavaka ataotsika eto izao ary hoanao zay mila toky eona aminay manokana mila vavaka manokana ianao dia misy numéro telefony vata fahitalavitra io afaka miantso anay ianao fa voninandrainao tsy ampisalasalana zay anampy anao arak'izay meny tomponay ka tompony hitantsika andaotsika hivavaka ary petrao fonao ny tananao dia hivavaka sika tompoko raha io misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy ahako ny amin'ny fotoana nafahako nitondra sy afatra fa aminao zay mamindrafo amin'ny olona zay marary naty olana fasairanana mandalo zavatra sarotra tamin'ity taona 20 ity amin'ny anaran'i Jesosy didiko ny aretina miala ny olana miala ny fasairanana foanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany amin'ny anaran'i Jesosy foanako ny herina fanaratsy ny ozony miala tanteraka amin'ny fiainan'ny olona tsofoko rano zay rehetra olona nanaraka fandarana fisitrana ny aretina levina fanetainana amin'izao fotoana mitsahatra daholo ary fivitosana dia horava tanteraka ary ny olana rehetra sy ny ady fasairanana dia tsy ho hita ho amin'ny sotokantrano intsony ho tahin'Andriamanitra be ny olona rehetra
amin'ny anaran jesosy kristy tompo amen. De mirary fiadanan'andriamanitra feno a amitsika tsy akanavaka tompoka samy io tain'andriamanitra.